Androany nareo zany misy iraka zay niandrasantsika amin'ny fanampiana ny fitondram-panjakana indrindra ny Toamasina eo amin'ny fampiarana ny fepetra rehetra izay mifandray amin'ny ady atao amin'ny coronavirus satria zay ny tena asanareo. Ny voalohany indrindra amin'izany dia voalohany misy antenne médicale militaire, zany hoe karazana hôpital de campagne miaramila apetraka any Toamasina. Dia misy détachement andeha afaka andro vitsivitsy dokotera miaramila io kitsabo reo izay hanampy ny any amin'ny faritry Toamasina amin'ny fanampiana ny fiatrehana ny marary tratran'ny coronavirus. Ny faharoa dia manampy ny mpitandro ny filaminana izay efa any Toamasina ihany koa nareo zany eo amin'ny fampiarana ny fepetra rehetra amin'ny ady ihany koa amin'ny coronavirus. Anisan'izany ny fanajana ny tsy fahazoana mandeha amin'ny andro alina na hoe couvre-feu. Anisan'izany ny fanajana ihany koa ny fepetra tsy voana ny faritry atsinanana intsony, manampy an'izay nareo. Ary anisan'izany ihany koa ny fitanana ny fandrenem-pahalemana eo an-tampon-tanànan'ny Toamasina. Anjaranareo koa zany ny manampy ny mpitandro ny filaminana rehetra any amin'ny fampiarana ny fepetra rehetra momba ny fitazomana ny fandriam-pahalemana eo an-tampon-tanànan'ny Toamasina. Izany dia tsy natao akory hoe sanatry izany misy famoretana vahoaka sy izany no tadiavintsika, fa fiarovana ny vahoaka ary fanampiana azy ireo eo amin'ny narahana ny fepetra rehetra na hoe geste barrière izay ny teny frantsay eo amin'ny resaka elanelana, eo amin'ny resaka confinement izay efa nataonareo teto Antananarivo. Tsy marina zany? Efa nataonareo zany. Ny asantsika zao ady zao ataontsika zao. Zany ady zany matoantsika riditra miaramila dia hanome aina. Tasy zay. Fa ny asantsika zao tena fitiavana tanindrazana, fiarovana ny tanindrazana. Aoka antsika zany manaraka ny fepetra rehetra omeny lehibe ny état-major-ny tafika, omeny ny état-major lehibe ny état-major-ny tafika tanety, omeny ny colonel izay mitondra anareo makany ary manaraka fepetra entitra. Noho izany ny gel, ny fampiasana cache-bouche, ny fampiasana gant, ny fampiasana solomaso, efa ho daoly angamba zany raha tsy diso fampiasana blouse amin'ny fotoana ilana azy, sur blouse dia efa nianaranareo zany. Ampiasaina io zany mba hitandrovana ny tenanareo rehetra zao. Fanajana ihany koa le fepetra rehetra amin'ny atao distance sociale indrindra ho anareo. Zay zany zavatra tsy maintsy ampiarinareo mba hiarovanareo ny tenanareo indrindrandrindra. Mazava zay satria raha sanatry marary ianareo ahoana moa ny hiarovanareo ny vahoaka any raha ohatra anareo marary. Tsy eny tsy tiako le maheno hoe niditra hôpitaly ny bataillon mampalahelo zany, fa ianareo mihitsy zany mba manome ny toky ny vahoaka ao Toamasina amin'ny fanampiana azy ireo, satria ianareo tafika malagasy no tandroka aron'ny vozona. Zay tsika, tandroka aron'ny vozona. Dia matoky ianareo mitsodrano anareo rehetra, tandremina ny ampandehanana, manaja ny fepetra izay nomena rehetra, ary manaraka ihany koa ny discipline napetraka miaramila anareo, satria izany no hanajadona anareo, satria ianareo zao dia anisan'ny sangany misongaina. Zay mampatonga anareo tsy raikôry nareo songaina tsirairay, nalefa tany Mersa Tosika efa tany nareo ary efa niverina tany. Zay ny antony. Ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia efa nijery anareo maly avy tany amin'ny hélicoptère teny Mersa Tosika mahafantatra amin'ny sinareo ary maniraka anareo hanatotosa ny andraikitra izay mipetraka amin'ny tafika malagasy androany. Noho izany androany miainga anareo tsy maintsy tongany amin'ny alina miaraka sy maraina farafatarany dia efa tonga manomboka ny asa. Mazava tsara zay. Maray mandreny anahy ao ministry ny fiarovam-pirenena dia tsirairay avy aminareo reo dia misy vatsin-dalana. Da mirary soa anareo zany ho tonga soa tandreminy aina ry zareo mila mitandry tena tsara. Mitandrina tsara, tanana, ny cache-bouche, ny fanajana ny distance sociale rehefa tonga any, fanasana tanana amin'ny gel efa nomeny dokotera gel nareo any be dia be any, misy blouse, misy solomaso ampiasaina rehefa tena amin'ny
afaka ampiasaina an'izany a manao évacuation efa nidôlo zany a sady manazatra teny anareo no manaraka ny fepetra efa napetraky reo colonel zay tonga anareo ao zay sifitiaka rehefa ohatra ka voky